dia mbola amin'ny fifaliana indray no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Mba hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray aho, tsy mitsahatra ny misaotra midera mankalaza ny anaranao izahay amin'ny famotram-ponao lehibe, ka mbola hanomezanao anay tokon'andro mpahavelomana afaka indray mandreny teninao mba hampahiranay manoloana ny toe-javatra sarotra izay andalovana amin'izao vanim-potoana izao. Mangataka ny fanahinao mahery mba hiasa tanteraka manokatra ny masom-panahinay, ahafantaranay fa tsy misy lalana, azahoanay fiadanam-po afa-tsy eo aminao, tsy misy lalana azahoanay fiarovana afa-tsy amin'ny fanarahana ny teninao. Dia mety aiza hiasa mikery ianao anatin'ny olonao tsiraray avy mba tsopihaino ny mpanadino ka hipetraka tahaka an'ireo mpaniratsira tamin'ny andro noa sy tamin'ny andro lota, fa mba hatahotra sy angofotra noho ny loza izay tranga isan'andro isan'andro, kanefa na eo ary izany rehetrarehetra izany matoka ny fiarovanao. Dia mitenena indray Jehovah fa miheno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Mijerontsika ny fifadikanana izay isan'ny lesona lehibe nampitaina tamintsika, izay tokony ho tanterahana amin'izao andro faran'izao, ka nafahantsika ny sitom-palesona fa tsy le fanendrena andro arak'izay itiavantsika azy, mba hangatahan-javatra eo anatrehan'Andriamanitra ny antony ifadiana, fa tokony ho fiainana isan'andro isan'andro. Rehefa nanomboka nanahadiady an'izany tsika raha nysitona lesona tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely izay nampitahay antsika tamin'ny fifadikanana nataon'i Jesosy. Nambara tamintsika fa manomboka miainga ny zanak'Israely andeha ho any amin'ny tany Kanana, kanefa tsy tonga dia tonga tany izy fa mbola nentina ny vezivezy nandritra ny 70 taona tany anefitra. Ary izay no nahatonga antsika niresaka hoe ny zavatra nandrasan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia mba ho lasa ny fiainany fifadikanana, kanefa tao anatin'izay lalana izay taritan'Andriamanitra ny zanak'Israely izay rehefa nivoaka tao amin'ny tany Egipta nandray ny fanasan'ny tompo, satria tandinto ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ny fihinanana amin'ny mofo tsy misy masirasira amin'ny famonoana ny zanak'ondry sy ny fihinanana ny nofony zanak'ondry raha tetina ho tatao ambaravarana sy ny tolo ambaravarana. Izay vao tafavoaka tao, ary izay no sary nentsika teto mahakasika ny fidirany taona 13 sy ny alantsika tamin'ny taona 12 izay raha ampatsiarovina eto dia hoe sady sabata lehibe no paska lehibe ho an'i Jehovah. Ary raha vao miresaka paska dia fitomboany ny fialana tao amin'ny tany Egipta izay nanomboka tamin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, kanefa rehefa niainga tsy hoe tsahatra hatreo loza, fa ny Egiptianina nanenjika, kanefa eny an-dalana ihany koa dia be dia be ny loza ny sedrany zanak'Israely. Ary izay indrindra no nahatonga azy nitaritin'i Jehovah hipita ny ranomasina mena. Ilay fisaraitsaina amin'izany ange hoe misy ny fahavalo izay manenjika ary tsy ny zanak'Israely no nahita ny fomba antsirana n'ilay fahavalo, fa mibaika ny hoen'i Jehovah dia hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso mandrakariva. Dia niampita ny ranomasina mena izy izay tandinto ny batisa, ary mbola ho avy moa ny fanazavana somary lalilalina mahatasika an'ity batisa ity,
fa zay batisa zay de anisany varavarana anankiray tsy maintsy hidirana ahafahana mizotra amin'ny lalana soritan'i Jehova mba ho tonga any amin'ny tany Kanana. Kanefa zay fiangana tao amin'ny tany Egipta ndeho any amin'ny tany Kanana zay de tandindony lalana tsy maintsy izorantsika ety amin'ity zao tontolo zao ity, lalana famonjena, tsy hoe tonga de voavonjy fa arabaky teny tany amin'ny testamenta taloha nidirana tao amin'ny ranomasina mena zay efa nazavaintsika teto hoe iny le batisan'ny zanak'Israely, ary tao aorianan'izay de nisy ny efapolo taona zay nivezivezena tany anefitra zay nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely hisedra ny loza sy ny fahasairanana sy ny zavatra mafy isan-karazany ary matoa mitrango zany zavatra zay de fanamboarana, fanefena ary mba hatonga ny zanak'Israely tsy handeha araka ny sitrapony fa hiaino mandrakariva ny toromarika napetraka Jehova taminy. Ary anisan'ny teny zay nomeny Jehova azy de nitandremana ny lalàna, ny didy, ny fitsipika, zany hoe anaiky ny fitsipika mpitondran-tena apetraka-Andriamanitra aminy mba ho tonga any amin'ny tany Kanana. Ary zay no nahatonga antsika niresaka arabaky teny tamin'izany fa rehefa manakatra ny zava-panahy de Jesosy Kristy misolo toerana antsika teto amin'izao tontolo zao. Rehefa teo amin'ny fahatelopolo taonany de nanantona an'izao izy mba hatao batisa, ary raha vao vita ny batisany de nety ny fanahy tany anefitra ozy mba lainy devoly fanahy. Tsy ny fanahiny devoly koa no nitondra ny Jesosy nakany anefitra fa le fanahy mahandriamanitra n'Andriamanitra, ary tsika no mahafantatra raha ny teny fampaherezana ny ampy fampianarana zay narahantsika fa Andriamanitra de fanahy, zany hoe Andriamanitra mihitsy no nitondra ny Jesosy Kristy nakany anefitra mba halainy devoly fanahy. Ary zay koa io lalan'ny zanak'Israely io nentina tany anefitra hisedra fakapanahy ataony devoly mba hatonga ny zanak'Israely intehitra amin'Andriamanitra ka nomezan'Andriamanitra ny toromarika rehetra ahafahany mandresy ny fakapanahy. Ary iny moa fakapanahy ataony devoly de ny ampiala ny fatokiany zanak'Israely amin'i Jehova, ndikany hanao ratsy, hanota, hanao zay tamin'ny kibony mba hatonga loza amin'ny zanak'Israely. Kanefa manoro lalina Andriamanitra, tsy tanteraky ny zanak'Israely nefa zay le fanarahana an' Jehova zay. Raha ny tena marina tsy tanteraka teo anatrehan'i Jehova ny tena fivavahana marina sy ny tena fifadikanana marina zay nazavaintsika tany amin'ny Isaia 40:20, ary tsy nisy nahatanteraka an'izany teto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary zay no nahatonga an' Jesosy nidina natao batisa zay tandindony fiandohan'ny lalam-pamonjena. Ny batisa tsy antoka zahoam-pamonjena satria be deaibe ny fampianarana zay milaza fa rehefa vita batisa de efa voavonjy. Tsy mbola misy olona efa voavonjy zany eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa misy lalana zay tsy maintsy ale ary mila miaino ny feon'Andriamanitra mba hahafahana mahatanteraka an'izay lalana zay, zay vo hovonjena. Kanefa nisy ny lalana tsy maintsy andalovana de ny batisa. Mbola hitantsika moa rehefa manazava ny batisa fa marina nge io batisa nempitany zanak'Israely tao amin'ny ranomasina mena io avy amin'i Jehova io izy nanome baikomy sesy hoe ahinjiro eo amin'ny ranomasina ka sarao ny rano. Batisa zay ny batisa ny zanak'Israely, marina le batisa fa le toe-panahy niditra tao amin'le batisa no tsy izy satria tsy takatra ny zanak'Israely any amin'ny Korintianina 2:7-8. Nefa ny akabeazana ozy de tsy sitrak'Andriamanitra de ringana tany anefitra, vita batisa nefa tsy nahazo famonjena. Ndreo tsika de ho diso hevitra hoe atao batisa de afaka manao zay tanin'ny kiboko rehefa avy eo anatena fa voavonjy. Batisa tsy antoka zahoam-pamonjena
fa mila fantatra ny zava-panahy tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'izay batisa zay arino idiran'i jesosy rehefa teo amin'ny fahatelopolo taona ny teo de nentitra tao anatin'ny fifadikanina ny atin'ny fanahy zany hoe andriamanitra mihitsy mitondra azy tany anifitra mba alainy devoly fanahy rehefa afaka zany de naona izy zay le fifadikanina nataon'i jesosy de tonga ny devoly naka-fanahy tsy iverenantsika tsony fakapanananjoan'i jesosy fa nivoaka ho mpandresy izy ary zay nefa fianarana ho atsika raha nazavaitsika mety eo amin'ny fahatelopolo taona ny teo am'le olona matotra afaka mandray fanapahakevitra afaka misafidy ny lalana tokony izorany na hanao ratsy na hanao ny tsara ary safidy-pony le olona manatona tao batisa io nasehoan'i jesosy io teo amin'ny fahatelopolo taona ny teo fa tsy tamin'izy mbola zaza natao batisa ary misy antony zany rehetrarehetra zany zay mbola zava amitsika de nandritra ny 7 andro zay nazavaitsika teto ny andro ray sy lona taona ray zany hoe tandindony fifadikanina 7 taona ka raha ny 7 taona ampina 3 taona zay netomboan'i jesosy natao batisa de fiainana ray manontolo am'izao androtsika zao satria raha tahiny mateza ny olona ozy de 7 taona na 8 taona zay tao midika fa ny fifadikanina de fiainana manomboka eo am'20 mahafantatra ny tsara sy ny ratsy ka hisafidianan'ny olona izotra amin'ny lalana tsara satria fantany fa mandalo ny fiainana ety am'izao tontolo zao de tsy maintsy ho faty izy de misy ny fiainana mandrak'izay zay miandry azy noho izany saripady ny batisa ary saripady le fiainana takian'andriamanitra nahatonga atsika nyresaka hoe ny fifadikanina de tokony ho fiainana mandra-pahafaty zay nazavaitsika tao anatin'ny hoe andro fanavotana satria vita ny pasika ary mbola ho azavaitsika ihany keo ina moa ny fandraisan'le fifadikanina 7 taona sy ny zanak'Israely zay mibaby tao amin'ny tany Egipta ka nirenidrany nandritra ny 7 taona nampitahitsika tamin'ny 4 nomenan'i Jeremia tsy adinotsika ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra atsika iainana mandritra ny taona ity 2:30 ary enao fanekena mandrak'izay aminy de nitsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fatahorana de ataoko mponikosa ozy mba tsy alany amiko teny ho an'ny olona hiditra ho babo ao Babilôna tsy miditra miverina any amin'ny tany Egipta fa nampandalovina tao Babilôna ndray mandritra ny 70 taona de fiainana ray manontolo ndraiky izy zany am'izao androtsika zao hoe de tsy hijanonao nefa ho babo mandrakariva fa isy ny fanavotana rehefa aveo satria zay 70 taona nandalovan'ny zanak'Israely nahababo azy tao Babilôna zay de fanefena fanamboarana famaizana mba hatonga andreo voataiza hiverina amin'Andriamanitra ka rehefa tonga ny vanim-potoana voatenin'Andriamanitra de ho avotana izy rehefa mijeritsika nefa ny fiainana ety amin'ity zao tontolo zao ety ho atsika kristianina de io ny fanimpom-pivavahana farany ho tanterahana de fanimpom-pivavahana ny fanitsy tanteraka amin'ny andro fanavotana zay mipisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra mitaraina ny feo tsy azo tononona mamerimberina an'izany kanefa etsy andaniny zany ny zanak'Israely de mampahoro ny tenany mifady anina ary le fifadikanina de midika fiverenana amin'Andriamanitra fandraisana fanapahakevitra hiala amin'ny ratsy ary tsy mijanona zay raha tsy miala tao amin'ny efitra masina indrindra mipisorona be Jesosy mipisorona be atsika mbola amin'ny efitra masina indrindra izy tsy mijanona zany ny fifadikanina raha tsy miala tao Jesosy ary rovina izy miala ao na misiverenany andravany ty zao tontolo zao ity ary eo izy mitsarany olona zay nanao tsara hitsangana ho any amin'ny fiainana zay nanao ny ratsy hitsangana ho any amin'ny fahamelohana ny zavatra tsara ho fantaritsika de ity ny fifadikanina tsy atao tao foana fa matoa miditra ny fifadikanina efa lava ny fampianarana nentsika teto de zao misy loza efa niatra fa mbola tsy maty le olona kanefa zay loza zay
zay efa niatra de fitaovana eo ampilatanina an'Andriamanitra mba hatonga le olona hiverina amin'Andriamanitra mba hitsaharany favoazany. Zavatra faharoa ny bokon'ny Joël no ahitantsika an'izany, misy loza mitatao efa hianjera mbola tsy miatra ka sain'Andriamanitra andringanana, ary io loza io tsy aitraitra fa vokatry ny fiodinan'ny olona, vokatry ny faratsiny, vokatry ny tsy fandehanany araka ny sitrapon'Andriamanitra, vokatry ny tsy fiverenany amin'Andriamanitra, de misy ny loza. Fa raha mibebaka le olona ka miditra amin'ny fifadikanina de maneno ny Jehova de tsisy loza, anjo. Zay ny fototra ny fifadikanina. Raha miditra amin'ny fifadikanina zany tsika de zao misy ota tafapaka amin'ny lanitra ao, ary vokatr' zay misy loza na mianjera na loza miatona. Ary inona no andrasan'Andriamanitra ny fiverenana aminy amin'ny fifadikanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana mafy. Fa rehefa tafaverina amin'Andriamanitra de zao mitsahatra ny loza. Zay ny fifadikanina, ary zay hevitra zay no nazavaintsika satria miditra ny taona 2023 tsika, tsy fantatritsika zay vanim-potoana hiviany Kristy ny rao aman'lanitra, fa tsy mitsahatra miantony loza io satria ny ratsy zao fiainana zao. Tafapaka amin'ny lanitra ny fahotan'ny zanak'olombelona, kanefa zay loza miantony zay tsy afaka ilaza fa hoe za mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy hiaran-doza, fa miara-mizaka ny vokany daholo ny zanak'olombelona rehetra, satria tsy misy zay tsy nanota, ary ny tena ahitana fahavetavetana indrindra azy de eo anivon'ny kristianina zay miseho miantsony anatin'Andriamanitra kanefa tsy miala amin'ny faratsiny. Io tenin'Andriamanitra io ary raha nijeritsika ny afatra heritaona maninjinjy 3 taona na nazavana ny votoatin'ny Pasika taona 2022, nitambatra ny Pasika sy ny sabata na nazavana an'izany, fa firy ny olona no indray ny famarinany tenin'Andriamanitra tsy doktorim-piangonana. Ety amin'ity zao tontolo zao ty tsika no mety milaza hoe anka reny sabatiste, reny aladiste, tsy fantatra zay ilazana azy, fa tsy mijery an'izany tsika. Tsy doktorim-piangonana fa doktorin'ny baiboly, doktorin'Andriamanitra napetrany miantony mitondrantsika an'izay fanazavan'izay. Fa firy ny olona no anaiky ny sabata, satria zay le fiverenana amin'ny Jehova, zay natao hoe fifadikanana marina, zay natao hoe fivavahana marina, zay natao hoe sabata ankasitrahan'i Jehova. Ary ireo famarinan'ireo no andrasan'i Jehova. Fa raha manaiky ny olona de sabata fafinaretana ozy no ilazany azy, isy ny fanasitrana, mitsahatra ny loza. Fa inona no mahatonga ny loza tsy mitsahatra? Misy ny olona mafiatoka, ary indrindra ny kristianina tsy manaiky izany famarinana zay voasoratra ao amin'ny baiboly zay tazomin'ny kristianina, laviny le izy. Ka ny resaka fifadikanana tsika de ny dikany misy ny loza. Miaino amin'ny vanim-potoana sarotra tsika zao, araka ny nambara tamintsika, araka ny tenin'Andriamanitra. Tsy mora ny zavatra nitalohantsika ny taona 2023 tahaka ny zanak'Israely tafavoaka tao amin'ny tany Egipta, afaka mizotra amin'ny lalam-pamonjena, fa tsy mora ny zavatra niandry azy tany anefitra. Loza maro tsy tambisaina satria Andriamanitra mahafantatra inona no mahatonga ny loza, ny fiodinany mandrakariva, ny finonomonana ny mandrakariva. De torak'izany koa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao, ny fiodinan'ny olona tsy manaiky ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, miantony foana ny loza. Kanefa andrasana hiatsara ty zao tontolo zao ty vao maika ny ratsy, kanefa miala nen'Andriamanitra satria misy olona mangetaheta ny famarinana. Raha mbola tian'Andriamanitra reny olona reny ahafantatra ny marina, ho tafaverina amin'ny marina, mba hizotra amin'ny lalan'ny famonjena. Fa Andriamanitra no mahafantatra hoe atreto efa tsisy hevitra tsony de ho avy Kristy, kanefa mandra-piandry ny fiavian'i Kristy de miditra amin'izay fifadikanana fiainan'izay de fiverenana amin'ny Jehova ozy sika. Fandraisany fanambakevitra miala amin'ny ratsy, zay soloan'i Jesosy Kristy teny tamin'izy ny fadianina tany anefitra,
rehefa vita ny batisa nyfady amin'ny 70 sy 70 alina fa tsy mora nefa ny zavatra niandry tamin'i Jesosy. Vita batisa nandray ny ositra anatanteraka ny asa fa ny asa zay nytanterahana tety amin'ity zao tontolo zao ty tsy misy hafa tsy fanenjehana loza kanefa nadizany ary ny batisa de fanovoza kery mba hoentina miatrika ny zavatsarotra zay andalovana mba ahafahana mikatsaka fiainana mandrak'izay. Miaina am'izany tsika ary rehefa tena jerevana ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao efa ndresahantsika teto tsy misy zavatra tsy tanteraka ary ny afatra napetraka-Andriamanitra tamintsika tamin'ny farany de ny Luka 1:20 zay fampatsiahivana ny 10 hatramin'ny faraka 10 hoe ary izy taminy nisy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Raha mijery an'izany zavatra zany ange de mivaraontsana mandreny vaovao maneran-tany fa tena misarotra le fiainana ary marina le tenin'Andriamanitra ka mahatonga antsika mametraka fanontaniana hoe raha izany zavatra zany no efa resa ady de ny fanontaniana mipetraka hoe tena inona raha mbola tsy hahatongavany tompo, inona mbola tsy hahatongavany zay to midika fa na tsy tonga ary izy de fa tena akaiky fataperan'ity zao tontolo zao ty tena mifadianana marina ve isika le fiainana satria efa hitsangana ange Jesosy hiala tao amin'ny efitra masina indrindra vita le fitalaonao ary rehefa izy no mitsangana eo de ny zavatra mitranga de ny fataperan'ity zao tontolo zao ity ary zay le fanavotana zay andrasatsika ny Luka 1:20 ny 9:20 eo rehefa mitranga zay famantarana rehetrarehetra zay manamarina fa ao anatin'ny andro fanavotantsika fa Luka 1:20 de milaza zavatra hitranga famantarana hitranga amin'ny farany jerevana le famantarana loza amina tampo tsy misy farany misy loza tsy misy to azy hatry zay ny antoany zao tontolo zao mandraka ankehitriny ary amin'ny ho avy tsisy takan'izany tsao fa rehefa tonga amin'ny faratapony zay ndika ny tonga amin'ny faratapony keo ny fiodinan'ny olona de ozy ny lazain'i Jesosy ho any zay olona Luka 1:20 9:20 tsy tokony hatahotra manoloana an'izay toe-javatra rehetrarehetra zay satria hiaina ny marina sy ny tsy marina zany rehetrarehetra zany de zao mivoalazany hoe raha voalohany zany zavatra zany ozy de miandrandra de asandrato ny lohanareo manakaiky ny fanavotana anareo efa ho avotana vao miresaka hoe manakaiky ny fanavotana de midika an'izay tena mifadihanina fa ny afatra zay nijanona antsika tamin'ny farany de ny 9:30 fa miembenaka ny vava mandrakariva ozy mba hahery ianareo ka andositra zany zavatra ho avy rehetra zany ary hitsangana eo anatrehany zanak'olona miembena zay rehefa tena adika ke matoy ianao miampina de misy zavatra atahorana andringana misy fahavalo mitady anafika misy olon-dratsy mitady amely de mila miambina mila tsy manao kitoto zany hoe matoa miambina de misy loza mananotanina efa ianjera zany hoe tsy afaka hiambina zany raha ohatra hoe tsisy loza tsisy ilaina ny fiambenana ange tsisy olon-dratsy anafika fa matoa miambina de noho ny fahafantarana fa misy loza efa miandry ka rehefa tsika nyresaka ny fifadikanina tsy tokony hifadianina raha tsy mahatsapa fa misy loza efa ianjera kanefa tsika de vavolombelona mahita ny loza isan'andro san'andro ny aretina ny horohorontany loza ara-boajanahary maro isan-karazany ny firenena miady amin'ny firenena fanjakana miady amin'ny fanjakana miteraka fisondrotany vidim-piainana fahasarotany fiainana am'izao vanim-potoana zao loza daholo zany ary zay
tokony hatongan'ny olona ifadianina satria zany loza zany tsy afaka manamarite matoa miantona io de vokatry ny fiodinana zanak'olombelona rehetra ary asiana mafy ny tenatsika na de mivavaka arytsika fa izy amitsika misamytery fa tena marina fa reny lozy reny de tahaka ny fitiavan'andriamanitra ny olona mba hoentiny mandiny tena hoe inona ny mbola tsy mahatanteraka andriamanitra de sokafo ny masom-panahiko mba ahafahako mibebaka miala amin'ny faratsina de afoan'ny fomba hono misokatra ny masom-panahintsika amin'ny alala ny fandemehantsika ny soratra masina sy mifanarahantsika tsy misy fipetra miteny napetraka-andriamanitra mba ahafahantsika mandray ny fiarovana avy amin'andriamanitra ary zay ny fifadikanina de zay ko le fiambenana no zany zany afaka miresaka ndraytsika fa ny atao hoe mifadianina mira miambina satria samy loza tsy hoe loza hafa mahatonga ifadianina de loza hafa koa mahatonga iambina fa mifanazavy reo azo lazaina hoe zavatra mitovy mifadianina midika miambina kanefa io ny teno baboly protestante ny atao ampelatana loko toko faraika ampyroapolo ny andimy fahenina ampitelopolo fa miambena ka mivavaha mandrakariva tsy atao atsirambana fa dikan'izay mivavaha mandrakariva zay tokony anana firaisana mandrakariva amin'andriamanitra de raha matadiditsika nisay hafa 7:10 de inona ny lohateny kely eo le fivavahana izy sy ny fivavahana tsy izy zay mira fifadikanina tena izy fifadikanina tsy izy zay mira fitandremana ny sabata ny kasitrahan'andriamanitra sy ny tsy akasitrahan'andriamanitra tsy zavatra telo samy hafa fa ny atao hoe fivavahana de fifadikanina de fitandremana ny sabata zay tokony ho fiainan'ny olona kanefa raha vo zay no mitranga de misy loza mitatao foana ka eto indray zany voambolana hafa no hitatsika matoa miambina de no fahafantarana fa ho tampoka ny loza hitranga fa maninona no saina miambina satria mbola mitoetra mandrakariva ao anatin'ny faratsiny mbola tsy tena miambina ka tahorana ho tratry ny loza ohatran'izany tsika rehefa mandre ohatra nandalo ny sikolona de ny melohany de fa mampitandrina ny fanjakany anareo zay ny amy toerana ambany de mekarana amy toerana ambony zay manamorona ny rano mela teny mihomana de meloha miambina satria ho avy ny loza ary zany mahatonga atsika miresaka hoe zavatra tokana ihany angeny resahantenin'andriamanitra io fifadikanina nandalovan'ny kristy io de fiambenana satria fantatra fa misy satana zay maka fanahy ahatonga ny olona hiala amin'andriamanitra ka ahatonga ny olona horingana ao anatin'ny loza de asaina miambina mba ho voaro satria raha ohatra ianao hoe miambina kanefa tsy mahazo antoka ny fiarovana de fa tsy mitombony zany fa matoa ianao miambina de ny tsy mitongavany loza ao aminao de misy roa kely io de midikany keo de hoe mireta atory tsy hoe andeha hiandro faty akory le fieretatory na andeha hanao balina akory le fieretatory fa matoa miarotory de sao de tampoka tonga tapoka ny loza ao anatin'ireny siklona reny angeny olona tsy mahita tory ao anatin'ireny orovitany reny tsy mahita tory ngeny olona fa vo manomboka mietsika de fa araky ny anina de tonga de misitriany ambany fandrina na misitriany ambany latabatra na manatona toerana azo antoka miaro tory zany hoe miala am'le zavatra mahazatra fa mahatonga saina miaro tory de midikany misy loza foana noho zany zany fifadikanina eto ndray de afaka milasasika ny fifadikanina mira fiambenana mira fieretatory de mitombona le tenin'i Jesosy Kristy hoe miambena ka mivavaha mandrakariva raha mijery ny Isaia 7:10 ny fivavahana marina mira fifadikanina marina mira
fitandrimana ny sabata tokony ho fiainana zany rehetrarehetra zany fa rehefa izay no atao inona ny anton'izay rehetrarehetra zay miditra batisa jesosy mbola ho azavaintsika de miditra am'izay fifadikanana fiainana zay satria nahono ny batisa de loharano kely mba hahafahanao miatrika ny zavatsarotra raha vo tsisy ny batisa de tsy vitanao niatrika zavatsarotra ary ny zavatsarotra lehibe indrindra iandry izao tontolo zao de mifatamperan'ty zao tontolo zao ty kanefa mifamantarina efa manomboka mitranga daholo am'izao vanim-potoana zao fa mahatonga ny olona ibebaka hoe zany mahazatra azy ihany mitazominy fotokeviny ihany no arahany ta ohatra ny mody milanja baiboly kanefa de jerevana ny akamaroan'ny tenin'Andriamanitra soritana ny baiboly raha tsy ijerytsika satria fivadikanana ny resantsika zay tavatrambatra ao na ny pasika marika ny fahafatesan'i Jesosy na ny fitandrimana ny sabata tsy pahan'ny olona ange zany kanefa belatana ny baiboly kanefa izy nanapa-kevitra hiala tao amin'ny tany Egipta ny dikany izotra amin'ny lanam-pamonjena na ny batisa koa ary de batisa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa batisa fampanantenana pokaty rehefa vita batisa ianao de minofa efa voavonjy tsy voavonjy zany ianao lalana tsy maintsy andalovana mba nananao hery hoentina mamita ny di mandra-patonga any amin'ny fiainana mandrak'izay ny batisa fa rehefa tsy izy le toepana nitakiny le batisa de ringana taka ny zanak'Israely tany anefitra ihany miambena osika mivava mandrakariva mba hahery ianareo ary zay miantony teny fampaherezana matetika ny olona raha vao miresaka hoe teny fampaherezana de miandry fampanantenana ho tahiny ianao tsisy loza njoanao tsy zay ny atsika fa ny fampaherezana de zao tenin'Andriamanitra tonga amitsika zay manoro lalina atsika anitsitsika ny fitondrantenatsika mba andraisatsika le soa nampanantenan'i Jehova any akamaroan'ny kristianina de zao tsy manaiky ny toromarika kanefa te ho tahiny izy mba ahery ianareo ozy de ozy hoe kandositra zany zavatra ho avy rehetra zany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona dikan'izay misy ny fiarovana raha tena miambina zay mira fifadikanana ozytsika mira seretatory ka mivavaka mandrakariva mifanazavo zay rehetrarehetra zay mivavaka zany hoe mivavaka mandrakariva zany hoe fiainam-bavaka fiainam-pivadikanana fiainam-peretatory fiainam-piambenana ao anatin'izany manovo hery ka rehefa azonao le hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra de zao mandositra zany zavatra rehetrarehetra zany arovana ny tenanao sy ny fanahinao sy ny ainao eo anatrehan'izany tena arova ary zay no andraisantsika teny aty am-pamarana salamo fa telo amby roapolo salamo fa telo amby roapolo anisan'ny teny tokony iorenatsika tsara salamo fa telo amby roapolo ny andiny faefatra ho an'ny olona tena matoky an'Andriamanitra ho an'ny olona tena miambina tsara ho an'ny olona tena mifadianina tsara ho an'ny olona tena mivavaka marina ho an'ny olona zay mahatsapa fa ny antony zany rehetrarehetra zany de misy loza mitatao ary ny loza tsy afaka miresaka mihitsika hoe tompo aza vele hitranga ny loza tsy afaka misakana ny loza tsika fa ny loza tsy maintsy tonga am'izao andro faran'izao tsy maintsy tonga fa ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny olona tafaverina aminy ary zay no ambara amitsika ho fampahirezana ankatoavy ny tenin'Andriamanitra re olona ekeo ny anananao fiaina-pivadikanana fiaina-piambenana fiaina-pieretatory fiaina-pivavahana marina fa rehefa ao aminao le finoana de sahiteny takany Davida ao amin'ny andiny faefatra azontsika vakina fa folokely salamo fa telo amby roapolo andiny enina fotsiny ny andiny faefatra fotsiny raisitsika hoe eny na de
mandeha mamaky ny loasa aloko ny fahafatesana aza de tsy atahotra ny loza fianao no amiko ny tsorakazonao sy ny tenao reo no mahafatahotra tsy mora nge zany ndikan'le tsorakazo de le tenin'andriamanitra manefy manamboatra tena enteherana mba ho arahany reo no mahafatahotra fa na de mandeha mamaky ny lohasa aloko ny fahafatesana zany ozy de tsy atahotra ny loza miaito tanteraka mihitsy hoe tsy afabela ny olona misikitra amin'andriamanitra fa tsy maintsy misedra loza kanefa na ny fahafatesana ary tsy atahorany fa inona no mahafatahotra azy de le tsorakazon'andriamanitra mitean'andriamanitra reo no mahafatahotra teny fampanantenana hitokisako tsy ananako fanahina ka na de tonga rany loza salamy fa 7 salamy fa 7 raha isikatra amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 manahoana zany fatokitsika an' Jehova mpiaro izy sy mpiahany io e zay kely no andrasantsika miandraisantsika fiarovana fa raha ny loza ny ivavahantsika ifaditsika any eo za to tonga aminao ny loza manifikitrony loalikitsika ohatra ny cyclone teo firy ny mpivavaka eto amin'ny firenena fa nizany izy hitaraina hoe aza vela mandalo ny cyclone mandalo fa inona ny tokony atao mentehatra amin'ny tenin'andriamanitra ka namasara ny zavatra mitranga de tsy manatahotra Jehova ozy ny fahazavako sy famonjena iza no atao orako Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko iza no angovitako raha manantona inona no nofoko ny ratsy fanahy zay fahavaliko sy rafilahako de izy ihany no tafitohana ka ola lava na de misy tokony mitoby hiady amiko aza tsy atahotra ny foko na de misy ady miatra amiko aza de atoky ihany a zany za tenin'ny olona mino kanefa azotsika isotomana lesona atraizany fatahorantsika an'andriamanitra sy ny fanarahantsika an'andriamanitra fa niketsika ny tena fifadikanana marina ny fiembena ny firetatory satria toetra ny olona vita batisa marina nge zany vita ny batisan'i Jesosy de niditra tamin'ny fifadikanana ny voako mpandresa izy manoloana ny fakapanazy anandalovana kanefa hatreo mandra-pe mpatonga ny vanim-potoana zay namantsena azy teo amin'ny azo fijaliana zavatsarotra amin'nandalovan'i Jesosy fanenjehana fiandrasana kendrotoana fanevatevana zay nefara tamin'ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana zay midika ny loza ty am'ty zao tontolo zao ty tsisy atao mampitahotra natonga an' Jesosy ny teny iza matahotra zay mamono ny tena kanefa tsy mahay mahavery ny fanahany amin'ny elo izy aza matahotra an'izany tsy zavatra tsy misy dikany zany tsy tokony ampikirota ny olona miaraka amin'andriamanitra fa ny olona miaraka amin'andriamanitra kosa ny aina fiainam-pivadikany ny aina fiainam-piambena fiainam-pieretatory fiainam-pivavahana zay mazava amintsika de zao tsy manam-panahina any amin'ny teo zavatra mitranga izy fa fantany fotsiny fa zavatra tsy maintsy iainana ny loza sedrana isan'andro san'andro kanefa mahatoky fa Jehova no miaraka amin'ny mandrakariva ny amaranantsika azy de teny fikasany mahafinaritra ao amin'ny Isaia 7:7 mba hampaherezana atsika satria azagaga ny amin'ny teo zavatra mitranga ary iza mety fotahana hampanantenana zavatra pokaty adakadany ianao tsisy lozandrikanana anao tsisy tena fahasambarana fa tsy maintsy miatrika lozatsika lava ny fanazavana ny entsika teto raha tsy jery fotsiny reny Mateo 7 reo nambaran'i Jesosy Kristy tao anatin'ny fanoharany reny lehilahy manatsaina nanao ny trano teo ambony vatolampy zay nandreny teny ka nakatoa
tonga ny rivotra ny rika namelony trano tsy nianjerany trano fa ny lehilahy adaly de zay nandreny teny kanefa tsy nankatò nanangana ny trano oarina tao ambony fasika de mitovy ny loza niatra tamindreo fa ny anankiray loza ny zenjerany trano ny anankiray tafajoro zany keo no hitokisatsika ambomboarina io tenin'andriamanitra mika indraindray anomezana fampanantenana pokaty ny olona fa misy tanjona ratsy mambadiky ny mpitoro filazantsara takan'izany satria inona nkendreny anangokareny fa tsy fantany keo ny loza miandry azy eo arina kely eo isany tena miaraka amin'andriamanitra de zao mena ny teny fikasana tsara kanefa ambara ny fahadisoana ary atolo ny lalina tokony izorana mba hafahany ny am'izay lozy zay ka rehefa tena ao anatitsika ny finoana n'andriamanitra de zao ny teny toky men'andriamanitra ety ampamarana aza taitra mandray ady sy filazana adytsika firenena itsangana mely firenena isy ny orohorontany isy ny cyclone isy ny zava-manahirana sondrotry ny vidim-piainana tsy tokony ampigorotana ny oen'andriamanitra zany rehefa tena tafaray marina amin'andriamanitra ao anatin'izay fiainam-bavaka fiainam-pifadikanina fiainam-piembenana fiainam-pireta tolo zany araka ny tenin' jesosy mba handositra anareo zany zavatra zany ka hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona ianao de nyteny fikasanao men'andriamanitra zay manampy ny jeremia toko faharoa amby telopolo atraisa ny finoantsika an'izany nandiny faefapolo anao fanekena mandrak'izay aminy a de nitsitsaharako amin'ny fanasoavako azy arao fatahorana de ataoko amponikosa mba tsy alany amiko mahatoky angeny ny tenin'ny jehovah teny ho an'ny olona ho babo any babilôna miandro ny fanavotana zany ary tsika eto babilôna lehibe miandro ny fanavotana de ozy ny andininy faharoa raha ny andiny voalohany sy faharoa fanketriny jakobo zao ny lazainy jehova zay nahary anao sady namorona anao ry israely io aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao fa miresaka hoe jakobo na israely de olona no fidian'andriamanitra kanefa paoly de nilaza isika no israely ara-panamy zao vanimpotoana zao hivatanany zany teny zany zay olona miantso ny anaran'andriamanitra ka mivavaka nantsoa kanefa nankatò tena ny fandianana marina miambina tsara ny aritory tsara tsy nanao atsirambina ny sabata de ozy lazainy jehova aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao raha mitany rano ianao ozy de ombanao ary raha mitany ona ianao de tsy hanavitra anao izy raha mandeha mamaky ny afy ianao de tsy homay ary tsy rehatra aminao ny lelafo zay ny teny fikasana raisitsika va amin'andriamanitra ndikan'izay andalo loza ianao andalo loza ianao fa arovan'andriamanitra ary inona moa nandrasatsika ty am'ty zao toy zao ty zay le fiarovana avy amin'andriamanitra zay fa tsy afa-doza mandalo le zavatra sarotra mba iorena ny finoatsika ananatsika tahotra an'andriamanitra ka aneketsika ny teny fampanantenana nataony inoatsika an'izay kanefa tsy hoe raisitsika am'izao fotony zay fa raisitsika zany fiarovana zany amin'ny alala ny fankatoavana ny fitsipy mpitondratena apetraka andriamanitra amitsika de andriamanitra ny tantana atsika hiaro atsika mba hatonga atsika hiverina tanteraka aminy ary engane ty firenena malagasy ty mba ho firenena tonga saina ka hiverina marina am' jehova mba hisiny ny fiarovana mandrakariva voninahitro n'andriamanitra reriany any vanakitsika misaotranao jehova andriamanitra ray ny amy teny fampahirezana zay nomenao ndray tam'ty anio ity mba ho tafalatsaka lalina ao anatin'ny fony tsiraray ao zany ka andraisan'ny fanapahan-kevitra hiverina marina aminao hiambina hivavaka hiaritory hifadianina marina mba hisiny fiarovana eo anatrehanao satria matokony teny fikasanao satria ny fanekena nataonao de efa fanekena mandrak'izay ary tsy hitsahatra ny anasoa ianao
kanefa tsy hoan'ny olon-drehetra zany fa an'izay makato de matoko sy miny fa melombelona foana mpanahany olona anao ary tsy hainainy tsy mbola hametraka ihany ko fiainam-pirenena ampelantananao ondrafony ty fireneny ty tompo kely bitika kanefa hiaran-dozana ndrakarehefa arovy mba hanatahotra anao mba ho tafaverina marina aminao mba hitohizany fiarovanao an'ity nosina ity de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandraka rehefa.